Nampiditra fitaovam-piadiana mahery vaika eto Madagasikara ary anisan'izany Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Ankehitriny nomeny lalàna anay eto amin'ny vondron-kely fiarovana sy ny filaminana ny FDS no misava ny trano izay ahihina nitobian'izany fitaovana mahery vaika izany. Etsy andaniny milaza avy hatrany ny vondron-kely fiarovana sy ny filaminana ny FDS fa raha misy olona navondron'olona na iza tsy ankanavaka na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila ka mikasa sy mitetika hanakorotana na hanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana dia handray ny andraiky ny fanaraka amin'ny lalàna avy hatrany ny FDS. Fahatelo, akoatr'izay anatin'ny fety Noely sy faran'ny taona ny vahoaka malagasy manana ny tetika rehetra hampanjakana ny fahalemana sy ny filaminana ny FDS, ahafahany rehetra manao krismasy sambatra sy hitsena ny taom-baovao hampifaliana. Ny fanometanana amin'ny vahoaka eny fotony ary mba hanana ny fandriam-pahalemana maharitra ny FDS. Fahaefatra, manararaotra miarahaba ankafaliana antsika malagasy manontolo na eto an-toerana ny any ivelany ny vondron-kely fiarovana sy ny filaminana noho izao fety Noely sy ny faran'ny taona izay manomboka ho tsidiantsika ary sahan'ny FDS andraikitra manomboka amin'ity anio ity. Ny tompo manakariam-pahasoava ny hitahintsika rehetra tsy ankanavaka, samy hotahiny na antsaha na tanàna. Saotra indrindra tompo.